fifaliana ry havana no rahantsika misaotra an'Andriamanitra no ny famindram-pony sy ny fandaminana ny fiainantsika indreto isika tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao indray amin'ny Alahady fahavalon'ny volana May taona 2020 sy 2020 izao Alahady fahatelo manaraka ny Paska ibanjinantsika mandrakariva ny Lohahevitra manao hoe Manavao ny Fanahy Masina. Ny sampana asa fitoriana ny filazantsara no miombona amintsika amin'ny alalan'izao Fanompoam-pivavahana izao. Iraintsika ny hira mitana ny firaisana. Mandrakarivane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fanombohana antsika ny fiderana an'Andriamanitra dia ho vakintsika ny salamo. Salamo 570 andiny voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo. Izany hoe salamo 570 iray manontolo no vakintsika mifandimby ary tsy mipetraka sika raha tsy vita amin'ny vavaka. Salamo 570. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Avy aoka isika iobohan'i Jehovah, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambon'Andriamanitra rehetra izy. Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Fa izy no Andriamanitsika ary olona sy ondriny ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Engane ka hoenoinareo anio feony manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masina fony tany Elefitra. Izay nankanorazanareo Fanahy sy nizahan'ny toetra na dia efa hitany aza ny asako. Efa taona no namona aminay na tamin'izany taranaka izany ka hoy izao olona masina sy amin'ny fony izy ka tsy malala ny lalako. Ka dia nenina tamin'ny fahatezerako aho hoe tsy hiditra amin'ny fahatsehako mihitsy izy. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra.
Saotranao izay Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Saotranao izay satria ianao ny tatana sy mivimbina anay ka tafavory eto amin'ity toerana ity izahay izao. Apetraka eo am-pelantananao tompony amin'ny fotoana rehetra eto. Deranao izahay satria ianao sady mpanao ny tsara sady tsara ianao. Mendrika izany ianao noho ny amin'ny nahatraranay an'ity andro ity satria ianao no nanome anay andro vaovao ahafahanay miombona indray. Deranao izay Jesosy Kristy Tompo zokinay fa ianao tia anay talohan'ny fitiavanay ianao. Ary ianao ilay mifona ho anay mandrakariva eo tanany ankavanan'Andriamanitra ray. Deranao izay Fanahy Masina, ianao mibitsika anay mba tsy handehananay any amin'ny lalana tsy tokony alehanay sy tokony hanaovanay izay tsy mahafaly an'Andriamanitra rainay. Saotranao izay Andriamanitra ray fa ianao no lehibe, ianao ny Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra. Ary izany vavaka izany Tompo dia ampiarahanay amin'ny vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy izay manao hoe antanay izay ny an-danitra ho Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Mehoanay ny anasaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka tsika.
Miaraka maka ny tenin'Andriamanitra isika. Vaky teny voalohany ao amin'ny Deutéronomia 7:30 andiny 15 ka hatramin'ny 12. 7:30 andiny 15 ka hatramin'ny 12. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy mpanompon'i Jehovah dia maty teo amin'ny tany Moaba araka ny teny Jehovah ary naleviny. Tao Andohasa tao amin'ny tany Moaba tandrifin'ny Beti-Peora izy. Ka tsy misy olona mahalala ny fasana mandrak'androany. Efa 20 taona Mosesy vao maty ary tsy pahana ny masony na ny hena ny heriny. Ary ny zanak'Israely nisaonany Mosesy 30 andro tao Arbota Moaba. Dia tapitra ny andro fitomanina nisaonana ny Mosesy. Ary Josoa zanak'i Nona dia niteny tamin'ny feo Fanahy pahendrena fa efa nametraha Mosesy tanana izy. Dia neno azy ny zanak'Israely ka nanao araka izay nandidin'i Jehovah ny Mosesy. Ary tsy nisy mpaminany intsony izy teo amin'ny Israely tahaka Mosesy izay fantatry Jehovah ny fanatrika. Tamin'ny famantarana rehetra sy ny fahagagana izay nanirana Jehovah azy mba ataony tany Egypte tamin'ny Farao sy ny mpanompony rehetra ary ny tany rehetra ary tamin'ny herin'ny tanàna rehetra sy ny fampatahorana lehibe rehetra izay nasehon'ny Mosesy teo imason'ny Israely rehetra. Ho tohizantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 7:70 andiny 1 ka hatramin'ny 7. Asan'ny apôstôly 7:70 andiny 1 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia izany maika azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy izy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voaniny ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly: ho amin'inona ary nanaovana batisanareo? Dia hoy ireo: ho an'ny batisan'i Jaona. Fa hoy Paoly: Jaona nanao batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona iny izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha naray izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'i Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina
ary nyteny tamin'ny teny tsy fantatry izy sady naminany ary tokony ho 12 lahy no isan'izy rehetra. Ho faranantsika famakiana ny teny soratra masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Jaona toko fahafito ny andimy fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefatra amin'ny efapolo. Jaona toko fahafito andimy fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefatra amin'ny efapolo. Rehefa hita dia vakiantsika eo am-pitsanganana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hamakiana ny teny. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangekaeka aoka izy anakinay ka isotro. Izay mino ahy dia hisy onony rano velona hiboboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny Fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Fa ny Fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe ity tokoa ilay mpaminany. Hoy ny sasany, ity no Kristy. Fa hoy kosa ny sasany, avy any Galily va no iavian'ny Kristy. Tsy voalaza ny soratra masina va fa Kristy dia avy amin'ny taranaka Davida sady avy ao Betlehema, vohitra nonenan'i Davida. Dia nisaratsaina ny amin'i Jesosy ny vahoaka ary ny sasany nitady hisambotra azy kanefa tsy nisy nanindry tanana taminy. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Isika tompoko ry Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy masino, feno fisaorana anao hatrany izahay fa mbola afaka namaky sy nandre ny teninao androany. Andray ny afatra avy amin'izany teninao izany izay tompo, ko feno fanahinao masina mba ho tena tafaray marina aminao tokoa amin'izao toriteny izao, ka zay rehetra misakana anay tsy handray ny teninao dia efa rava sahady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny mpanomponao kosa izay hitondra ny teninao dia ny fanahinao masina homba azy ka ho fantsona ampita aminay any filazantsaranao Jesosy Kristy izy. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy no isaoranay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ampitombona amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Deuteronomia 4:30 ny andininy 5 hatramin'ny andininy 12. Izay anasana antsika rehetra ampitiavana mba hisokatra eo ambany masontsika. Ny bokin'ny Deuteronomia izay ataontsika hoe tafiditra ao anatin'ny bokin'ny lalàna na ireo boky 5 voalohany. Arak'izany raha manisitsika miainga avy amin'ny Genesisy dia mifarana izany boky 5 voalohany eo amin'ny Deuteronomia, izay boky teo ampelantanan'ny Jiosy. Ary ny Jiosy rehefa hamaky an'io dia fantany amin'ilay teny hoe lalàn'ny Mosesy, satria ny lalàn'ny Mosesy ny votoatin'ireo boky izay miisa anaky 5 ireo. Rehefa hamaky an'io ny Jiosy dia matetika izy mampiasa teny fanalahidy entiny manazava azy, na ilay ataontsika hoe karazana kode ahafahana mahafantatra ny hevitry ny lalàna izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Anisan'ny fanalahidy anankiray izay noraisin'ny Jiosy ohatra ny fo. Izany hoe amin'ny Jiosy rehefa tsy misy ty sitrapon'Andriamanitra na ny lalàn'Andriamanitra izay nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy dia heverina ho tahaka ny maty isa velona, maty satria mitovy amin'ny olona tsy manana fo. Ny ahafahan'ny teny an'izany dia ohatr'izao: raisiny ny litera voalohany izay nanomboka n'ity lalàna ity, izany hoe nanomboka any amin'ny Genesisy. Raha amin'ny teny fototra dia ny litera B ny manomboka azy, ary ny raisiny ihany koa ilay litera farany, izay raha amin'ny teny fototra hebreo dia ny litera L ny mamarana ny Deuteronomia. Ka rehefa vakina makany arina io dia mahazo ilay teny antsoina hoe lev na leb. Ary ny lev na ny leb raha dika amin'ny fitenitsika dia fo ny dikany. Izay zany karazana kode ohatra amin'ilay kode izay nentin'ny Jiosy namaky ny lalàn'ny Mosesy. Fa amin'ity an'io ity tsika izay atao hoe miaina ny lohahevitra, manao hoe ahoana ny lohahevitra tsika moa? Manavao ny fanahy masina. Dia nomen'Andriamanitra fanalahidy anankiray izay ahafahantsika ihany koa mandray ny hafatra izay omen'Andriamanitra tsika amin'ity an'io ity, izay entin'Andriamanitra atao hoe mifeha ny lalàna rehetra, ny sitrapon'Andriamanitra rehetra voarakitra ao amin'io lalàn'ny Mosesy, na ny bokin'ny Pentateuka na ny boky 5 voalohany izy tsika. Andeha jerentsika vakitsika ny Genesisy 1 ny andininy 2. Genesisy 1 ny andininy 2. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Taiza ny fanahin'Andriamanitra ozy? Nanomba teo ambonin'ny rano. Dia jereo tsara io fanahin'Andriamanitra io. Io fanahin'Andriamanitra, io Andriamanitra izay namorona ny zavatra rehetra io manao hetsika io. Ary any amin'ny faran'ny lalàn'ny Mosesy, izany hoe any amin'ny faran'ny bokin'ny Deuteronomia, tsy eo ambonin'ny rano intsony ny toeran'io, fa izay hitarihana antsika amin'ny ity an'io ity. Fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Vakitsika ny Deuteronomia 4:30 izay tenin'Andriamanitra omena antsika amin'ny ity an'io ity. Ny andininy 7. Deuteronomia 4:30 ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: zany no hetsika ataon'ny fanahin'Andriamanitra ry havana any amin'ny fiandohan'ny boky na any amin'ny fiandohan'ny teny izay maneho ny lalàna nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, dia nanomba teo ambony rano ny fanahin'Andriamanitra. Fa rehefa mamarana ny boky kosa aty amin'ny Deuteronomia, aiza misy ny fanahin'Andriamanitra? Tao amin'ny mpanompony, tao amin'ny Josoa. Ary tsy tao amin'ny Josoa ihany, fa rehefa mamaky an'ity teny ity tsika dia misy an'ilay hoe Mosesy rehefa nametrahan'ny Mosesy tanana i Josoa dia nandray ny fanahy mpahendrena izy. Ao amin'ny soratra masina indrindra ny testamenta taloha, rehefa mametra tanana ny olona anankiray dia izara ny fanahy masina, hapita ny fanahy masina izany. Dikan'izay dia izao, Josoa manana ny fanahy masina, fa iza ny nanana teo alohany? Mosesy. Izany hoe ilay fanahin'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra metrahana ny fanahiny dia ao anatintsika mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy Josoa izay hitantsika eto. Ary zany fanalahidy zany no omeny Tompo antsika, hoentintsika manangana ihany koa
ny tenantsika tsirairay avy eo anatren'Andriamanitra ka hitondrana lohateny zao afatra zao manao hoe ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra voalohany indrindra dia hery ho an'ny mpanompony. Hery ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana ny fanahin'Andriamanitra izay nomena azy. Andeha avakitsika ny andininy fafito sy ny fahavalo izay maneho izany herin'Andriamanitra izay entiny amin'ny fanahiny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe roapolo amby 100 taona Mosesy vao maty, tsy pahina ny masony, tsy niena ny heriny. Vokatry ny fanahin'Andriamanitra izay nitoetra tao amin'ny Mosesy ry havana dia nanana ny atao hoe hery manokana izy teo amin'ny fiainany. Ary ty hery izay ambary ty dia tsy inona akory fa hery amin'ny maha olombelona ny olona anankiray. Izany hoe azo dika ho fahasalamana. Izay mahatonga ilay hoe tsy pahina ny mason'ny Mosesy fa mbola nijoro tsara izy, nahita tsara izy. Ty hery izay ambary ety ihany koa izay vokatry ny fanahin'Andriamanitra dia tsy inona akory fa azontsika hoarina amin'ny fahavelomana. Fa ela velona moa izy ny soratra masina, izany hoe fotoana lava ahafahana miaina. Firy taona Mosesy raha maty moa? Roapolo amby 100 taona. Fa iny no ampianarintsika ny sekolelady iny. Fa ho antsika izay efa lehibe amin'ny finoana somary mahita taona ambony noho ny 20 rehefa mijery ny tantaran'ny Mosesy eto. Andeha avakitsika ny andininy fahaenina rehefa maty Mosesy. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary naleviny tao Andohasa tao amin'ny tany Moaba, tandrifin'ny Betipiora izy, ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka androany. Iza no nandevina Mosesy? Raha olona no nandevina ny Mosesy tsy mitombina io andininy fahaenina io, satria arak'ilay teny eo misy mahafantatra ny fasan'ny Mosesy ve sa tsy nisy? Tsy misy. Dikan'izay tsy olombelona no nandevina ny Mosesy, fa Andriamanitra no nandevina ny Mosesy. Ary izay mahatonga ny mpandinika soratra masina ry havana miteny hoe mitovy ihany ny zavatra niseho teo amin'ny fampakarana ny Elipa aminany sy fampakarana ny Enoka izay hitantsika any amin'ny bokin'ny Genesisy. Dia tsy inona akory fa mitovy amin'ny fampakarana Mosesy ho any an-danitra. Izany hoe raha ny fiainan'ny Mosesy tetỳ ambony tany dia marina ilay 20 fa raha tena andro ny ainan'ny Mosesy dia fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra azy. Izany no herin'Andriamanitra izay omenany mpanompony ry havana izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Fa misy karazana hery hafa ihany koa omen'Andriamanitra ny mpanompony rehefa nandray ny fanahy masina izy na ny fanahin'Andriamanitra. Andeha avakitsika ny andininy 10 hatramin'ny andininy 12. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe sy ny fampatahorana lehibe rehetra izay nasehon'ny Mosesy teo mason'ny Israely rehetra. Mosesy dia anisan'ny olona niavaka teo amin'ny Israely, ary araka ny andininy 12 dia nanehoan'Andriamanitra ny heriny izy. Arak'ilay teny hoe hery tanana rehetra, izany hoe nanehoan'Andriamanitra hery ny asa izay nataon'ny Mosesy rehetra. Miavaka kely ny fanehoan'ny soratra Hebreo an'ity hoe hery ty, raha ny teny fototra. Ary io teny izay ampiasaina eo nahazahoana ny anaran'olona anankiroa teo amin'ny Israely, ny anankiray mpanjaka ary ny anankiray mpaminany. Io teny io na ilay hoe hery tanana izay ampiasaina eto nahazahoana ny anarana hoe Ezeka. Ary io ihany koa nahazoana n'ilay anarana hoe iza no mitovitovy amin'izay? Ezekela. Ny Ezeka na Ezekela dia tsy inona akory azo adika hoe tanjaky Jehova na herin'i Jehova na ny herin'Andriamanitra. Dia jereo tsara mampiavaka an'ireo tantarana mpanjaka sy mpaminany anankiroa ireo dia niavaka ireo tamin'ny fanompony an'Andriamanitra. Izany hoe ilay hery faharoa izay omen'Andriamanitra zany tsy ny hery amin'ny maha olona antsika ihany fa ny hery ahafahantsika ihany koa manatanteraka ny fanompona an'Andriamanitra. Dia fifaliana ho antsika ry havana no mandray izany, satria hay Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra dia tena mijery antsika, mikarakara antsika, mikarakara ny fiainantsika hoe ahoana ny ananantsika fahavelomana, fahasalamana
tahaka ny Mosesy, ahoana ny ananantsika fa ela velona ary indrindraindrindra ny fiainana mandrakizay. Fa miaraka amin'izay ihany koa Andriamanitra rehefa nanome ny fanahiny antsika dia mijery ahoana ny ahefan'ny olona manantanteraka ny fanompony an'Andriamanitra. Matetika ny fanomezana ny fanahy masina ao amin'ny soratra masina dia tsy afaka misaraka amin'ny famonjen'Andriamanitra. Zany hoe ny fanomezana ny fanahy masina dia tsy inona akory fa mbola taratry ny famonjen'Andriamanitra atsika rehetra ihany koa. Ka tsy mahagaga rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena atsika dia nomeny hery ihany koa tsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly toko 1:9. Asan'ny apôstôly toko 1:9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an Jerosalema sy an Jodea sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ho vavolombelon'ny Tompo a Jerosalema, Jodea, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Raha mijery an'io teny io tsika dia ilay herin'Andriamanitra hoentina ho amin'ny fanompona no nomen'Andriamanitra atsika rehefa nandray ny fanahy masina ny fiangonana. Fa mifameno amin'io ihany koa ny Jaona toko 7 ny 7:30 hatramin'ny 7:30 izay tafiditra tamin'ny teny novakiana tamintsika teo. Filazantsara ny Jaona toko 7 ny 7:30 hatramin'ny 7:30. Vakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro faravoravony dia nitsangany Jesosy ka niantsona na hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anatonahaka isotro. Izay mino aho isony rano velona iboboka avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay ho raisiny mino azy nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Izay mino aho Jesosy dia isiony rano velona iboiboka avy aiza? Avy ao an-kibo, nilazana ny kibo eto dia entina hanehoana ny fahaveloman'ny olona anankiray. Satria tahaka ny sakafo izay hoantsika, aiza no mivantana? Ao anatin'ny kibo aloha fa tsy tonga dia mbola mandeha ary ambany ariny. Izay dikan'izay dia te haneho amintsika Andriamanitra fa tsy ny hery ahafahana manompo azy ihany no omeny amin'ny alalan'ny fanahiny, fa ny hery ahafahantsika miaina ihany koa, ahafahantsika mijoro, manana fahasalamana, manantanteraka ny asa rehetra. Noho izany dia izao ry havana, ny atao hoe olona mahery dia olona manana n'inona? Manana ny fanahin'Andriamanitra. Dia somary entintsika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika izany. Amin'ny tean'io ity moa ny fiangonana manontolo manerana Madagasikara dia miombona manokana amin'ny fitondranam-bavaka an'izy lehilahy kristianina. Raha ijerintsika hoe ahoana ny famaritana ny atao hoe lehilahy mahery dia somary miavaka kely. Tsy araka an'io teny io hoe lehilahy manana ny fanahiny famarinana na ny fanahin'Andriamanitra, fa ny fiarahamonina somary mivoana amin'io sitrapon'Andriamanitra io. Satria ny fiarahamonina rehefa mamaritra ny atao hoe lehilahy mahery dia lehilahy maditra izay ny ao an-tsainy. Eo amin'ny fiarahamonina rehefa tsy mitsotro toaka ny lehilahy dia lazain'ny fiarahamonina hoe lehilahy kanosy. Zay ny fisainan'ny fiarahamonina misy atsika. Misy tao anatin'ny fandinihana ny atao hoe fivavahana teto Madagasikara izay dia gaga raha nandrefa ka isika malagasy manana super héros ihany koa tahaka ny Spiderman sy Batman. Super héros atsika nanontany mpiandry doany anankiray izay teto Antananarivo hoe fantatrao ve ity olona ity? Ny anaran'ilay super héros atsika hono ilay antsoina hoe Rakotomaditra. Rehefa nanontaniana iny olona io fantatrao ve Rakotomaditra? Dia tena miboaka mihitsy io renim-pianakaviana io. Zany ozy izy lehilahy mahery teto Madagasikara izay miaramila tamin'ny andron'ny mpanjaka. Tsy fantatra moa zany fa karazana lova-tsofina ihany izy io. Fa lazaiko aminareo, inona ny mampahery azy? Dia ozy izy hoe isan'andro io misolo vehivavy. Zany no antsoina hoe lehilahy mahery eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Misy an'ilay hira anankiray hoe samy mafoaka. Samy mahery ny dikan'iny teny iny.
raha tsy diso a. Ary rehefa mihainao an'ilay hiritsika dia resaka ditra fijangajangana ny ao anatin'ilay izy. Ary zany no atao hoe mitaiza ny kolotsaintsika malagasy ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Zany hoe ny lehilahy mahery eo anivon'ny fiarahamonina dia izay lehilahy maditra raha tsorina, izay atao hoe somary voafitaka ihany, satria ny olona miaina ao anatin'ny ditra, ny olona miaina ao anatin'ny atao hoe fisotrotoka sy ny karazany ary no malemy indrindra. Manaiky an'izany ve tsika sa tsy manaiky aloha? Manaiky. Raha misy tsy manaiky dia andramty expérience anankiray te manangana ekipa mpanao fanatanjahantena. Ao andeha ataontsika hoe ekipa mpanao foot ohatra. Izy 20 mirahalahy na 20 mirahalahy ataovy olona reraky ny toka daholo. Dia hitanao ny vokatra. Andresy sa tsy andresy? Tsy andresy, zany hoe fitaka ihany ny hitaizan'ny fiarahamonina antsika hitenenana hoe lehilahy mahery dia lehilahy maditra. Fa ny lehilahy mahery ry havana dia isika izay manana ny fanahin'Andriamanitra, ary tsy ho an'ny lehilahy ihany fa ho antsika tsirairay avy izay tonga eto ihany koa amin'ity an'io tia, ny ananantsika ny fahavelomana, ny ananantsika ny hery ahafahana mijoro, na ho amin'ny fikarakarantsika ny tokantrano, na ho amin'ny fandraisantsika ndraikitra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena, na ny ananantsika hery ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia avy amin'ny fanahin'Andriamanitra irery ihany. Noho izany ny fanahin'Andriamanitra, inona ilay voalohany teo? Hery ho an'izy, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Izay voalohany. Fa ny faharoa, ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena ho an'ny mpanompony. Ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena ho an'ny mpanompony. Dia vakitsika ny 5 amin'ny Deutéronomia 4:30 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Josoa zanakinona dia feno ny fanahy-pahendreny, fa efa namotrahany Mosesy tanana izy dia noheno azy ny zanak'Israely ka nanao arak'izay nandidiny Jehova any Mosesy. Rehefa miresaka hoe fanahy ny soratra masina dia misy karazany roa izy ireo izay indraindray afangaron'ny olona. Ny fanahy voalohany dia izay atao amin'ny teny hebreo hoe nefaisraya. Io fanahy io dia izay atao hoe mampiavaka antsika amin'ny biby. Io ilay nomena voalohany naorin'Andriamanitra isika, araka ny tenany amin'ny Genesisy hoe nofofonin'Andriamanitra fofonaina mahavelona izy. Zany hoe io karazana fanahy anankiray io dia ilay ataontsika hoe ny fanahy ny maha olona, mampiavaka antsika amin'ny biby, sika ilay afaka mandinika, afaka misaina fa tsy mitovy amin'ny biby. Zany io karazana fanahy voalohany io. Ary io ilay ataon'ny Grika sy ny tandrefana hoe psyché, izay nazonany teny hoe psychologie, psychanalyse, psychiatre. Rehefa miresaka an'ireo tenyreo dia ny saina zay ny ao an-tsaina. Fa tsy io ilay ambaran'Andriamanitra nomena ny Josoa eto, satria efa nomena an'io fofonaina mahavelona io Josoa. Fa ilay karazana fanahy voalohany dia tsy inona akory fa ilay ambara amin'ny teny hebreo hoe roha. Io roha io izay fanahin'Andriamanitra, io ilay nanomba teo ambonin'ny rano, io ilay nampitoerin'Andriamanitra tamin'ny mpanompony, ary io karazana fanahy io ilay omen'Andriamanitra antsika rehetra, mpanantenan'Andriamanitra antsika rehetra, afaka manavao antsika. Ary ny toetra ny fanahin'Andriamanitra io ihany koa, arak'izay hita eto amin'ny Josoa, dia ny fahendrena. Tsara tsy pihana kely makasika ny fahendrena, fa ny fahendrena ao amin'ny soratra masina dia tsy tena mitovy amin'ny otsika mihain'ny toroteny hoe efa mihain'ny toroteny dia tsy mitabataba, endry be. Ampahany kely ao anatin'ny fahendrena ambaran'ny soratra masina izay. Fa ny fahendrena ambaran'ny soratra masina raha ohatra eo amin'ny tantaran'ny Jeremia mpaminany. Ao amin'ny Jeremia dia misy andian'olona izay atao hoe karamaina manokana. Rehefa misy fahoriana dia ireo olona ireo, izay vehivavy moa zany no tena mandrafitra an'ireo groupe ireo, ireo andian'olona ireo. Rehefa misy fahoriana dia ireo olona ireo karamaina hitomany fotsiny. Ao tahaka ny inona izy ity, tahaka ny an'ny foko atandroa eto amintsika manana an'io ihany koa. Ny foko atanosy ihany koa tovy amin'io mihitsy ny azy, ilay antsony hoe mavikasaoky. Rehefa hoe mavikasaoky izay dia karazana olona mana-talenta amin'ny fitomaniny izay, any amin'ny faritry Fort-dauphin sy ny manodidina eny. Dia tahaka izay ny zavatra misy eo amin'ny Jeremia mpaminany. Fa ny any eo ny Jeremia io dia izao hoe ireo andiam-behivavy izay manana ny fahendrena manokana. Zany hoe ilay fahaizana mitomany zany dia ambaran'ny soratra masina hoe fahendrena. Ary izay no hevitry ny fahendrena atao amin'ny soratra masina, manakaiky an'ilay fitentsika hoe fahaiza manao. Zany hoe kapasité
ahafahana manao zavatra. Zany ny atao hoe fahendrena ato amin'ny soratra masina, ary zay ny tenenana hoe ahapahany ao anatin'io ilay eritreretintsika hoe toetra matotra, maontina sy ny karazany. Fa ny fahendrena zany dia ny olona anankiray afaka manao zavatra ary mahavita ny zavatra rehetra. Ary rariny ilay satria izao, ny fanahin'Andriamanitra izay nomenantsika dia io fanahy io nahary izao tontolo izao. Ka izay rehetra manana ny fanahin'Andriamanitra dia mahavita ny zavatra rehetra. Anjarantsika ny mieritreritra ry havana eto am-pandinihana izao soratra masina izao. Raha ohatra hoe ilay fanahy izay avahantsika amin'ny biby fotsiny, zany no mitoetra ao anatintsika, manahoana ny fiainantsika. Mamaly antsika amin'izany ny Jaona 7 ny andininy 7 hatramin'ny 7. Jaona 7 ny andininy 7 hatramin'ny 7, izay amalitsika eritreretintsika hoe manahoana ny toetran'ny olona, inona ny zavatra mitranga eo amin'ny olona raha le fahaizana sy fahalalana, ilay fanahy afaka mandinika, zay ihany no mitoetra ao anatin'ny olona, hanana fiainana, hanana fahavelomana eo anatrehan'Andriamanitra ve ny olona anankiray. Iarahantsika rehetra maka zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary ny sasany tamin'ny vahoaka raha nandre izany teny izany dia nanao hoe ity tokoa no ilay mpaminany, hoy ny sasany ity no Kristy, fa io kosa ny sasany avy any Galilea va no iavian'ny Kristy, David sady avy amin'ny Betlehem, vohitra no nenan'i David. Dia ny saratsaina ny sasany tady isambotra azy, nisy nanenjy tanana taminy. Jereo tsara, resaka saina no ambara amin'io teny io. Ny saratsaina ny olona satria tsy nanana ny fanahin'Andriamanitra. Ary zay ihany koa nahafahantsika amin'ny teny hoe rehefa tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ny olona, tsy misy fahombiazana ho azy fa fisarahana, fifandirana zany no mitranga eo amin'ny fiainana. Ary ahafahantsika amin'ny teny ihany koa zany fa tsy ampy raha ilay fanahy afaka mahalala ny zavatra rehetra fotsiny ao anatintsika. Tsy ampy raha ilay fahaizana mampahalalana fotsiny ilay psikeny ao anatintsika, fa mila ny fanahin'Andriamanitra mba hahefahantsika manao ny zavatra rehetra. Misy mpiandry anankiray izay ry havana zay rehefa niresaka an'ity hoe saina sy ny fahalalana ary ny fanahin'Andriamanitra ity, dia sahiran-tsaina izy tamin'ny fitaizan'ny zanany. Izy dia rehefa nianatra izy, classe de 9e izy dia niala, T3 zany. Fa tena fahagagan'Andriamanitra no nahatonga azy mpiandry, ary tena niezaka izy hoe tena ataoko izay hahatonga ny zanako hanampahaizana, hanampahalalana, ary tratra ny tanjona. Fa ny olana amin'izay rehefa tratra ny tanjona tafita ny ankizy, lasa nanohitra ny fivavahana ilay zanany. Eo izy sahiran-tsaina hoe ahoana ary no atao. Dia miatrika izy. Indray maraina izy resaka taminay hoe tafita ihany ny afatra tany amin'ilay zanako. Dia nanontany zay hoe fa ahoana, inona ny nentinao nandresy lahatra azy. Rehefa niresaka teo izy ilay zanako naneho atao hoe naneho ny fahaizany arak'izay takatra ny teo, dia teny tokana ny teneniko azy. Hoy izy tamin'ilay zanany hoe fantatra reo ve ilay fitaovana antsoina hoe kalaknikov. Mahafantatra an'izay daholo dia hoy izy mantsy an'ilay zanany hoe tsy te halala ninina hozy izy fa ny manam-pahaizana ny namorona an'izany. Ary ny fantatro mahakasika an'io fitaovana anankiray io izy dia tsy zavatra natao hahavelona io, fa zavatra natao hamonoana olona. Anaty finosana kely ny olona anankiray izay namorona n'iny fitaovam-piadiana iny, rehefa mijery ny tantarany iny tsika dia nisy fotoana tena nampahafantariny ho an'izao tontolo izao fa nanenina izy tamin'ny famoronany an'iny fitaovana iny satria betsaka ny olona matiny. Tahaka izany ny fanahy ao anatintsika raha ohatra hoe tsy manana ny fanahin'Andriamanitra isika, lasa miteraka korontana, lasa miteraka fahoriana eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika tsirairay avy. Ary zany no hitaoman'ny Tompo antsika amin'ny tian'io tia mba hiaina ny fanahin'Andriamanitra, hiaina ny fanahy masina. Tahaka ny Josoa tamin'ny androny rehefa nanana ny fanahy masina izy dia tonga niaino azy ny zanak'Israely. Ary tsy vitan'izay ihany fa tonga ny nanao nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ny Israely manontolo. Dia mitovy amin'ny toetrany Josoa io ihany koa tsy eo teo amin'ny Jesosy. Jesosy rehefa nitory teny, rehefa naneho fampianarana tamin'ny alalan'ny fahagagana sy fampianarana maro samihafa, dia talanjona ny olona. Arak'izay hitantsika any amin'ny Matthieu 7:7-20 sy ny 7:20. Matthieu 7:7-20 sy ny
2020. Iarahantsika rehetra maky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho efa vitan'i Jesosy zany teny zany dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarana satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy. Gaga ny olona ary betsaka ny olona tonga nanaraka an'i Jesosy satria tao anatin'i Jesosy ny fanahy pahendrena ary tsy mampitovy azy amin'ny Josoa aza. Josoa nambara hoe feno ny fanahin'Andriamanitra fa Jesosy kosa no torotoroinina tamin'ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina tonga nofo, teny tonga nofo. Zany Jesosy Kristy ary tsy mahagaga raha tao aminy zany fahendreny zany ahafahany mitondra mampianatra ny olona rehetra manana ny fahaiza manao rehetra. Tahaka izany ihany koa tsika ry havana. Raha mijeritsika ny fanabeazana ny fitaizana izay misy amin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, isika ray aman-dreny ve mba misy miaino tahaka ny Josoa ihany? Sa rehefa miteny dia valin'ny ankizy hoe misy miaino. Isika mpitarika tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana sampana, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena, misy miaino ihany ve tsika rehefa mba miteny na mananatra ny olona eo ambanin'ny fifehezantsika? Raha te hoe noho ny afitsika ahavita hitondra ny asantsika, ahavita hampita ny fanabeazana any amin'ny zanakitsika, ny afatra izay omen'Andriamanitra antsika dia tokana ihany raiso ny fanahy pahendreny izay ahafahantsika manatanteraka ny zavatra rehetra. Ny fakapanao antsika ray aman-dreny matetika dia ilay teny mahazatra ny fiarahamonina hoe ny ataoko aza atao fa izay lazaiko tanteraho. Zany hoe eo amin'ny teniny ihany dia ho hitantsika tsara ny vokatra fa tsy ahavita hanabe ny zanantsika mihitsy isika. Tsy hiaino antsika mihitsy ny olona izay tarihantsika raha mbola tsy ao amintsika ny fahendrena, tsy miasa ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra izay manome antsika ny fahendrena. Fa isika mpitarika, isika ray aman-dreny dia tsarovy ry havana fa fitaratra filamatra tsika ho an'ny zanakitsika na izay olona tarihantsika. Indray mandeha nisy fotoana izay sy ilay zanakay voalohany nandeha tamin'ny toerana anankiray. Misy efa nitantaraiko an'ity tantara ty ihany fa mety ny tantarana azy eto. Rehefa nandeha tamin'ny toerana anankiray dia niteny izy hoe te hamonjy toalety aho izy izy, te hipisoara aho izy izy. Zay zany ilay teny raha ohatra tsoriny. Rehefa nandeha tany amin'ilay toalety dia misaraka moa lehilahy sy ny vehivavy. Fa eo amin'ilay lehilahy eo misy soratra hoe miakara aiza eo ambony mba hitandrovana ny fahadiovana ao amin'ilay toalety no antony soratra io, ary matetika saika misy an'io ny toalety rehetra. Rehefa niaraka teo izay mianaka dia ozy amantsy azy hoe miakara eo ambony. Tsy ny raika izy. Teny fanondroany miakara eo ambony. Dia ozy izy hoe teny fanotelony fa maninony se tsy miakatra, fa maninony lahy tsy miakatra. Valy teniny dada ary tsy miakatra. Zay valy teniny. Ndika dia tahaka izay ny zaza. Ilay zavatra tenenina mifanaraka amin'ny zavatra atao. Ary raha te hanana fahombiazantsika, hampianatra fahendrena ho an'ny zanakitsika, dia isika aloha ny mila miaina, mila manaiky asany ny fanahin'Andriamanitra voalohany mba ho tanteraka ao amintsika ilay fanabeazana izay ampitantsika. Fa aza laha ny andro mihitsy mampianatra ny zanakao hoe miala sigara nefa ianao ary mbola mifoka. Tahaka izay ihany koa aza mbola maika mihitsy hitaizany hafa raha ohatra hoe tsika ray aman-dreny, isika tompona andraikitra aza mbola tsy manaiko avaojiny fanahin'Andriamanitra. Noho izany ry havana hafatra roa ny nambara tamintsika tamin'ity an'io ty. Ny fanahin'Andriamanitra inona ilay voalohany teo? Hery ho an'ny mpanompony, ary ny faharoa fahendrena ho an'ny mpanompony. Mety tao amin'ny fanahin'Andriamanitra sika tamin'ity an'io ty mieritreritra hoe ahoana ny ahazonany zany fanahin'Andriamanitra zany ka hiasa ao anatintsika. Everenantsika ilay tenin'i Jesosy teo hoe izay rehetra mino ka manatona dia hisy olony rano velona hibohiboka ao anatiny. Zany hoe ataovy lahara-pahamena ny fanantonantsika n'Andriamanitra, ny fanekentsika ho avaoziny ny tenin'Andriamanitra. Ary zany ihany koa ny manamarika nyty taona fahafiry moa zao no misy antsika 2020 sy 2022 na ataontsika fotsiny hoe 22 rehefa manoratra tsika. Ny mpanao loto rehefa miteny an'io teny io inona ny tenenany azy? Ganagana mody. Tsy sanatria mampitovy antsika amin'ny ganagana. Fa ataovy zava-dehibe ilay fodintsika amin'Andriamanitra dia mba tsy handalo foana amintsika ity taona ity fa hisy fahatsiarovana tsara eo amin'ny fiainantsika. Manaova ezaka hoe mba hampiasako ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra ato anatiko, mba hanehoako fa tsy maty ato anatiko ny fanahin'Andriamanitra, dia ezaka hiala amin'ny fahalemeko rehetra
amin'ity taona ity. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fanahy ny fahendrena. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, indray isika nitry tena sy bebaka ifona eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny tsy fahatanterantsika, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao zahay. Andriamanitra tena tianay ianao, ary porofonao isan'andro san'andro izany, amin'ny alalan'ny fanambaranao ny sitraponao izay tianao tanterahinay. Tamin'ity androany ity dia nambaranao taminay indray fa ny fanahinao Andriamanitra no hery ho anay mpanomponao. Ny fanahinao Andriamanitra no fahendrena ho anay mpanomponao. Andriamanitra manoloana izany teninao izany dia indreto izay manantona anao amin'ny fanetretena miankoka eto ampototry ny hazo fijalianao, fa tsy mba tao an-tsainay akory ka izany, fa izay dia ny hevitra mandrakariva fa ny herinay ihany no herinay, ny tanjaka ihany no herinay. Tsy mba tao an-tsainay tokoa fa ny fanahinao Andriamanitra no mahatonga anay ho salama tsara tahaka izao. Ny fanahinao masina no mahatonga anay mbola hetsika tahaka izao. Ny fanahinao Andriamanitra no mbola manome fahavelomana ho anay tahaka izao. Dia mifona aminao izay Andriamanitra, mamelany elokay, mamindra fo aminay, fa tsy mba nataonay ho zava-dehibe tokoa ny fiheverana izany fanahinao Andriamanitra izany izay efa ao anatinay, fa navelanay angina fotsiny tao anatinay tao, navelanay handefitra fotsiny tao anatinay tao, dia ny fiheveranay tena ho zavatra izany no narangaranganay. Dia mifona aminao izay Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Dia mifona aminao koa izay Andriamanitra ny amin'ny fiheveranay, fa ny atao hoe mahery sy ny matanjaka eo amin'ny fiarahamonina dia izay mihevitra ny tena no maditra. Indraindray izay Tompo ny heritreritra izany. Indraindray azy izay efa nanao izany ihany koa, ko mifona aminao zahay. Fa tamin'ity androany ity dia nambaranao mazava taminay fa ny olona mahery kay dia izay feno ny fanahinao Andriamanitra. Dia mifona aminao zahay ny amin'ny fiheveran-diso izay tao anatinay. Mifona aminao koa izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra maro mifamaofao teo amin'ny fiainanay, izay niteraka tsy fahombiazana teo amin'ny fiainanay, fa ilay fanahinao izay fahendrena tsy mba noraisinay, tsy mba niainanay, tsy mba nanaiky hitoeran'izany kory izahay. Dia amin'izao sisa izao izay Andriamanitra dia manaiky ho avaozinao amin'ny alalan'ny fanahinao, manaiky ho tarihinao amin'ny alalan'ny fanahinao, mba ho tonga olona mahery eo anatrehanao Andriamanitra, mba ho tonga olona feno fahendrena eo anatrehanao Andriamanitra, satria izany fanahinao Andriamanitra izany no hery sy fahendrena ho anay. Fa mifona aminao koa izay Andriamanitra ny amin'ireo izay tsy fahantanterahinay ombenombeny teo anatrehanao, tamin'izay nataonay, tamin'izay nosainay, tamin'izay nojereny masonay, tamin'izay rehetra nataonay. Dia mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Mifona aminao izay Andriamanitra ny amin'ny endrika tsy finoana izay nifamaofao teo amin'ny fiainanay, satria nanadino anao zahay, satria nanamavo ny anaranao zahay, tsy mba nahatsiaro anao akory izahay. Ary indraindray azy Andriamanitra dia rehefa alahady tahaka izao zahay vao mba mahatsiaro anao. Dia mifona aminao zahay Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay.
mifona aminao zay Andriamanitra fa na dia ny anonona indray mbava ny anaranao akory aza dia tsy mendrika anay izany. Mifona aminao zahay ny amin'ny tsy mba fandraisanay ny teninao, ny amin'ny tsy mba famakianay ny teninao, ireny anefa ny fototry ny finoanay ahatonga anay anana ilay loharano miboiboiky avy ao anatin'ny kibonay, dia ilay fiainana maro sy be lehibe avy aminao Andriamanitra. Dia mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay, fa malemy izahay ka mitaraina. Fonjeo ny ainay Tompo, fonjeo ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny vavanay toy izany. Amen. Andriamanitra zay ivavahantsika ry havana dia Andriamanitra mamindra fo ka ho antsika rehetra ny aiky ny fahadisoantsika ny fahalementsika teo anatren'Andriamanitra mitsangana ndray ny teny famelan-keloka zay omeny Tompo antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao amin'ny mpanompony dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Ary koa Jesosy amintsika manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ambara amin'ny finoana ry havana fa voavela sy voafafa ny elokareo no ny anaran'ny Masina. Amen. Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka
ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Fangatahana isika ry havana ivavaka isika ry Andriamanitra tompo ray any an-danitro rehefa nandreny teninao izahay dia indreto volona hanaiky ho avaozy ny fanahinao satria ny fanahinao araka ny nambaranao taminay no hery ho anay ny fanahinao ihany koa no fahendrena ho anay. Mova Andriamanitra misy zavatra tsara mihoatra lavitra noho izany indray mety aminay koa misaotra anao zahay makasitraka anao zahay koa indreto izay Andriamanitra manavao indray izany fanoloranay tena izany
mba hoavaozinao amin'ny alalan'ny fanahinao. Koa mitarianay Tompo, ampio izahay mba azonay miroso tsara ny amin'izany fanarahandianao izany. Rehefa nahareny teninao tokoa mantsy izahay, dia misy fanapahan-kevitra vaovao aty anatinay aty. Misy fanantenana vaovao indray ihany koa aty anatinay, dia niroso hatrany ny amin'ny fanomponanao. Ary feno fifaliana ihany koa ny fonay, fa na dia efa toreraka tokoa azy izahay, dia nampahirezinao indray fa hay ny fanahinao Masina no hery lehibe ho anay amin'ny fanomponanao. Hay ny fanahinao Masina no fahavelomana vaovao ho anay indray. Dia manolotra ny tenanay izay Andriamanitro, mba hanao ny asanao indray, hanompo anao indray, ho tonga olom-baovao anatrehanao indray. Dia mangataka ary izay Andriamanitro, izany fanahinao izany ihany no hitarika anay mba handehananay amin'ny fahamarinana mandrakariva eo anatrehanao, mba azonay mahazo ny fiainana mandrakizay. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitro, ho anay tsirairay avy reto voanandray ny teninao, dia tena mba iorina ny finoanay, mba tsy salasala intsony izahay, na dia maro aza ny zavatra izay mety mifamaofa ao an-tsainay ao. To indraindray tsy te-hanaiky ny teninao, dia mangataka aminao izay Andriamanitro, tena ataovy resy lahatra izahay ny amin'izany teninao izany, fa tena fiainana ho anay tokoa izany. Apetraka fenao am-pelantananao ary Andriamanitro ny fiainanay, tsy ny fiainanay ny ara-panahinay fotsiny ihany, fa fantatray fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao, ary mahafantatra ny momba anay manontolo. Koa dia apetraka fenao am-pelantananao ihany koa Andriamanitro ny fikasana tsara izay ty anatinay, ny amin'ny rosonay amin'ny fahatsarana eo amin'ny fiainanay andavanandro, ny fikasana tsara ny amin'ny asa izay tanterahinay, ny rosono izany Andriamanitro dia apetraka fenao eo am-pelantananao. Ianao ihany no irinay mba hanome anay fahasalamana, hanome hery tanjaka azonay mahatanteraka izany. Fa izany tokoa mantsy no adidy sy andraikitra izay efa napetraka ao aminay tsirairay avy ireto, na ny raim-pianakaviana izany, na ny renim-pianakaviana, na ny tanora, dia ianao Andriamanitra no hanome heriny amin'ny asa izay ho tanterahina. Fa ho koa nefa Andriamanitra ireo izay ao anatin'ny fitediavana izany asa izany, dia ianao Andriamanitra no hanome azy araka ny sitraponao. Fa tsarona ihany koa Tompo ireo zanakay, ny ankizy rehetra manatanteraka ny fianarana, omeo tolotsaina endry, omeo fahasalamana, omeo fahendrena Tompo mba azon'izy ireo mahefa izany araka ny sitraponao. Dia mino sy matoky izay Andriamanitro fa fantatra tsisy miafina aminao ny fiainanay, ka tanterao izay rehetra sitraponao ho eo amin'ny fiainanay. Fa hoentinay ambavaka manokana Tompo ireo izay manam-pahoriana, ianao hanome ny fifaliana velonao anatiny, hanome ny fiadanana sy ny fanantenana indray, ary ho velona indray ny fiadanana sy ny fanantenana ao anatiny izany mpanomponao izany. Ao ihany koa Tompo raha izay ao anatiny tsy fahasalamana, na tonga eto izy na tokantrano, na any amin'ny toeram-pitsaboana, na izay manaraka izao Fanompoam-pivavahana izao, dia ianao Andriamanitra no hanome fanasitrananao azy ireo. Andriamanitro, eto koa izay no mivavaka manokana ho an'ireo mpanomponao, izay nanolotra fanomezana ho an'izao fiangonana izao, ny amin'ny fampandrosoana ny asanao atanivon'ny fiangonana. Dia ianao Andriamanitra no handrotsaka hatrany ny fahasoavanao. Ianao Andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny fanahy Masina, mba hirosony hatrany amin'izany asa fanompona izany. Andriamanitra mivavaka aminao koa izahay ho an'ireo mpanomponao izay te hisaotra anao noho ny fahasoavana maro sesehena narotsaka teo amin'ny fiainany, dia misaotra anao izy ireo. Izay angatainao aminao Andriamanitra dia mba handraisanao hantanana ny fiainany hatrany, ka dia ny fahasoavanao, ny fanahinao Andriamanitra no hitarika azy ireo. Dia mino sy matoky izay Andriamanitra fa mihaino anay ianao. Koa izany indrindra no angatainay ianao amin'ny alalan'izao vavaka mangina ataonay tsirairay avy izao, koa mba mihainory Tompo Andriamanitra io. Andriamanitra misaotra anao izay fa mpihaino vavaka ianao,
mety tsy natonona vavaka akory izay tao anatin'izany vavaka mangina izany kanefa matoky fa ianao dia mahafantatra izay rehetra mahasoa anay ko tanterao izany tompo araka ny aben'indra fosiny fitiavanao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjo ny vavanay toy izany misaotra tompo amen. Dia ry havana isika hiaraka hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra koa ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana laharana faharoa no andeha iarahantsika manolona hoentintsika mijoro vavolombelona eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fanahin'Andriamanitra izay efa nomeny ho antsika. Fanekempinoana laharana faharoa no iarahantsika manolona manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsoto mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka ilay tokan'Andriamanitra nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka afa-tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nihidina avy tany an-danitra izy ary nataony Fanahy Masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga ho izy mbola nataliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahana Pilato izy maro isika nareo nihidina arak'izay soratra izy ary fanandray avy any voninahitra hitsara maty ary oman'izay ny fanjakana isika mifanahy tompo sady mpanome izay raisy ny zanaka ka itsao zana miaraka amin'ny raisy ny zanaka izy mivelona aminany isika mivelona iray maso ny apôstôly ary mahery tontolo izao isika manao isay iray ho famelan-keloka sady mitsangana maty ary fiainana izay amen. Petraka ny fiangonana. Manavao ny Fanahy Masina ary asehon'Andriamanitra amintsika mandrakarivo izany ry havana. Koa amin'ny tean'io tia dia misy ireo ray aman-dreny izay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Iraintsika ny hira 820 ny andiny voalohany sy ny faharoa. Asaina izy ireo hitsangana manatrika ny altara masina. Faliana ry havana andro andraisantsika ireto namantsika izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Eno ihary ny teny soratra masina izay androenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ty sakramenta masina ity. Hoy ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mba ara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka mandimby anao aho. Ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famoranana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo, dia tamin'ny famorahany Kristy. Fa niarana levina taminy anareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na izy anareo natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'i Kristy.
tsy misy intsony na jiosy na greka na andevo na tsy andevo na lana vavy fa ray ihany anareo ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Noho izany ary iray aman-dreny niteraka ny mpiantoka misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ka manasa anareo amaly amin'ny fifantohana izao fanontaniana izao. Moa manolotra ity zazy ty ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zazy ty amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zazy ty ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy tompo mba hazony ery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary anao izay hahatonga azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Mandray anareo Andriamanitra aoka ary anareo hanamafy izany fanekenareo izany ka manasa anareo aneo izany eo anatrehan'ny fiangonana. Manotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay nijorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianarana zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy tompo mba ahazahoany hery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho andray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay hanatanteranay izany. Amen. Isika fiangonana ny koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay fanoraisitsika ao amin'izao sakramenta masina izao koa manasa antsika rehetra hiary hitsangana hangataka ny fanahy masina. Raitsy to ty dia tianay tokoa ianao ary izany fitiavanao izany dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay ray eo manatre anay. Aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa tanterahinay eto mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza izay atao batisa ty ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy noho ny asa ny fanahy masina izay mitarika azy isan'andro san'andro
ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao ihany koa izay ry Tompo Andriamanitra ranay io, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonaina ao amin'ny Jesosy Kristy ny Zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana tena mba hitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao aneny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny, ary ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatainay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Manasa ny fiangonana azo toerana. Ratsimba zafy ny aiko Kilianina. Ratsimba zafy ny aiko Kilianina, izao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao ny Tompo. Amen. Hoy ny Tompo aminareo manao hoe aza matahotra, izao ny nanavitra anao, efa niantso ny anaranao aho. Ko mandehana amin'ny fifalian'ny Tompo, ary te izao zary izao fa zanak'Andriamanitra. Ny hira fa 707 izay nangatana namatsika, no entsika rehetra misaotra an'Andriamanitra manatanteraka ny rahampahasoavana ihany koa, noho izao fahasoavana no raisitsika izao. 707. Dia mbola ho aminareo rehetra ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao maraina izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Fiantsoana fivoriana avy amin'ny mpandimim-bolan'ny fiangonana. Antsoina ny filohan'ny sampana sy ireo rehetra misahana ny fitantanana vola sy fananana eo anivon'ny sampana sy ratsana eto amin'ny fiangonana rehetra, ny mpitantsoratry ny vola, ny mpitahiry vola ary ny mpandimim-bolan'ny sampana, mba ho tonga hanatrika ny fivoriana teknika mahakasika ny fitantanana izay ho tanterahana ny Alahady 2020 May ho avy izao amin'ny roa sasany eto am-piangonana. Entina mandritra izany
ny bokim-bola nofaranana sinoa marinina teo anivon'ny sampana. Zava-dehibe ny fanakalozana mandritra izany, koa ilaina ary takiana ny fanatrehan'ny rehetra izany. Misaotra tompoko. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekoly Alahady. Iangaviana mba hijanona ny mpampianatra sekoly Alahady sy ny ray aman-dreny ary ny komity aorian'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Andinika ny fanatanterahana ny fiaonam-ben'ny sampana sekoly Alahady any Mahajanga amin'ny volana Aogositra. Tongava maro fa zava-dehibe io fotoana io. Araka ny fanasana dia mangy ny fiangonana any Ankorona ny rantsana tany-ketsa amin'ny 24 Mey 2024. Tokony hiomana mahakasika izany ny tompony andraikitra. Miverina ny rantsana tany-ketsa anio hariva amin'ny 2 ora sasany. Avy amin'ny sampana VFL. Amin'ny heriny anio no farafandraisana ny anaran'ireo zaza atao didipotra. Anio hariva ihany koa no fotoana hiarahantsika amin'ny Andriamatora Koto lehibe mamy hitondrana ny fampianarana mahakasika ny hoe mamantatra ny fotoana. Koa saina isika rehetra ho tonga maro amin'izany anio hariva amin'ny 3 ora fa teny ilaintsika izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Avy amin'ny sampana Dorcas. Ifampiaraba natratra ny fetiny reny izahay, koa manasa ireo vehivavy feno 70 taona mihoatra hisoratra anarana amin'ireo birao hatramin'ny Alarobia ho avy izao. Ny fiarantsika mankalaza izany dia ny sabotsy izao manomboka amin'ny 4 ora sasany maraina. Misy ihany koa ny batisa faobe izay atao amin'ny andron'ny Pentekosta. Koa ny fiofanana mahakasika izany dia amin'ny 3 Jona ho avy izao amin'ny 4 ora tolakandro. Ny farafisoratana anarana amin'ny Alahady faran'ny volana izao. Aza adino ihany koa ny famerenan-kira isaky ny asabotsy. Misaotra tompoko. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Toy ny fanaontsika isan-taona dia manombana sakafo atoandro lunch party izay varotana any amin'ny fitsangatsangana fiangonana ny Sampaty dia mampiomana antsika handray anjara amin'izany. Mijanona kely ny kape aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Rakim-pisaorana. Salamo 510 andiny 7 ka hatramin'ny 5. Aleluia. Midera an Jehova amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisin'ny lokanga. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aleluia. Amen. Manolotra latabatra seza ho an'ny fikambanan'ny mpitendry eto amin'ny chapelle militaire Paibe mangataka vavaka sy hira 70 sy 700. Rakim-pisaorana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitahiany rehetra atolotra ho an'ny ezaka groupe électrogène amin'ny sampanasa AFF. Rakim-pisaorana avy amin'ny fianakaviana iray manolotra simenitra 240 kitapo orim-bato anaovana ny trano mpitandrina Rakotojafy Mikael mangataka vavaka. Dia toy izay indray ny vaovaontsika ry havana ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Filohan'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara. Mbola ampitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'ny Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy. Ny AFF moa zany dia tsy fikambanana, tsy sampana koa izy, fa sampanasa. Zany hoe ny sampanasa zany dia sehatra irotrahan'ny mpino anatanteraka asa, dia asa fitoriana amin'ny filazantsara. Anisan'ny asan'ny AFF ny fitoriana amin'ny filazantsara anatiny. Izany hoe tafika masina anatiny. Atao amintsika atao am-piangonana izany. Ny atao amin'izany dia famangina tokantrano izay hitoriana ny filazantsara ary hitarika ny olona hiaona amin'ny Jesosy Kristy. Koa misy taratasy ho zaraina amintsika izay liana amin'izany. Dia izay taratasy izay zany dia averina ao amin'ny birao mpitandrina alohan'ny 27 Jona mba ahafahana manao ny fandaminana.
ny fotoana anovana an'le tafika masina moa dia ny faharoa sy fahasivy ny volana jolay 2024 sabotsy io faharoa sy fahasivy ny volana jolay io dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Fifaliana ho antsika ry havana ny mandray nreto namantsika izay ho Masina fanambadiana amin'ny asabotsy ho avy izao. Raha falimanana tokony irina sy raha fanjanirina todisoa Rosamine. Ngatahana hitsangana izy ireo raha eo. Mivavaka ho anareo ny fiangonana. Misaotra tompoko, afaka mipetraka ianareo. Amafisina ny apatsahivina ny fanentanana izay nataon'ny katekomena ao amintsika, tsirairay avy izay nangatahana fiara-miasa amintsika, fa amin'ny tian'io tia aorinan'ny Fanompoam-pivavahana ny fiaraha-misakafo izay nizarany fanasany tamintsika tsirairay avy. Amafisina tahaka izany ihany koa ny fanentanan'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara teo. Ny tafika masina ry havana dia tsy hoe tsika ihany no manafika, fa arak'ilay fampianarana teo tena ilaitsika ny herin'Andriamanitra, ary na ny pastera azy misy fotoana tena ilaina ampahirezana satria mety ho reraka eny am-pandehanana, dia tena ilaina ny fampahirezana antsika tsirairay avy koa manentana antsika rehetra mba samy hanao zava-dehibe zany fanolorantena, fahafoizantena ataon'ny sampanasa AFF amintsika zany, ka anoratra ny anarantsika ho amin'ny listra izay efa nomanin'izy ireo. Fifaliana ho antsika ihany koa ny miombona amin'ny namantsika izay ho raisina hampandray fanasan'ny tompo amin'ny alahady ho avy izao raha sitrapon'Andriamanitra. Razafy miara-manana liana mihotosoa. Iraitsika ny hira fanampiny faefatra ny andinin'ny fahatelo, dia asaina ampitiavana izy hitsangana ety amin'ny altara entintsika hambavaka. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay ianao. Misaotra Jesosy noho ny famonjenao fa hatramin'izay ka mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra ianao miasa amin'ny fanahinao, ary sehonao ny fitombon'ny olona izay manatona ny latabatrao masina, manatona ny fahasoavanao ary nomenao ihany koa ny fahendrena ny hery ny fanahinao Andriamanitra. Ankehitriny ry Tompo Andriamanitra mivavaka izay ho an'izao namana izao izay miomana ho amin'ny fanokana azy. Ianao Andriamanitra hiasa amin'ny hery ny fanahinao masina ho aminy, ianao ihany koa hiasa amin'ny fiomanana rehetra, ny dinika ny fiofanana izay tsy maintsy mbola ho tanterahana sy rosoan'ny fiangonana, apetraka eo ambany fitarianao zany. Tenanay tsirairay avy ihany koa izay mijoro ankehitriny, dia manaiky ho avaozinao amin'ny fanahinao hatrany ary miombona amin'izany fifaliana izany. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay nivavaka sy hametrahanay izao mpanomponao izao eo am-pelatananao Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Manohy ny fotoantsika ry havana amin'ny alalan'ny fanavaozantsika rehetra ny fanoloran-tenantsika
amin'ny alalan'ny rakitra. Eo ny antokopira hitarika atsika, eo ihany koa ny dekona sy ny loolona andamina ny fanatanterantsika izany.
Toizantsika amin'ny hira 7:20 sy 700, 7:70 sy 500, 7:70 sy 500. Ny hira mielosy aorian'ny tsodrano. Amin'ny tompo indro izao ny tompo momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany zao tontolo zao. Indro tsy matory na rendrena ny mpiaro anao, Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba mely anao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
iombona ivavaka mangentsika isaotra an'Andriamanitra, ametraka ny fiainantsika ihany koa amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy manao hoe izay mino ahy dia hisy on'ny rano velona iboiboika avy ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina, ary ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy nolazainy tamin'izany. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mirary soa antsika rehetra ry havana sy samy ho tahian'Andriamanitra.